Vaolana maharitra ny tokony raisin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny eo anatrehan'ny olan'ny fananantany eto Madagasikara. Olona ambaran'ny solombavambahoaka Naivy Raholdina ho fisorohana ny fandravana trano dia efa nisy moa ny taratasy izay nalefany ho an'ny ministera mpanjakana amin'ny sanany foto-drafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany. Zava-dehibe ny famoahana ny fanapahan-kevitra amin'ny andrarana ny fanohizana ny fandravana trano ny akadimbahoaka mandra-pitsia ny fanapahan-kevitra vaovao araka ny tapaka nandritra filakevitry ny minisitra ny alarobiteo hoy solombavambahoaka Naivy Raholdina izay misahana ny vomera misahana fananantany ao anivon'ny anterimera-pirenena teo aloha. Ho azy tokony isy ny vaolana maharitra apetraka mba tsy hiverana ny fandravana trano toy ny niseho teny Nanisana ny andro 1 Aprily teo sy ny fandravana trano niseho teny Akadimbahoaka ny andro 9 Mey teo. Nisy ny taratasy nalefa ny solombavambahoaka tia ny ministera mpanjakana misahana foto-drafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany izay nanaovany antso amin'ny hamerenana ny fanjakana ireo tany mpanjakana efa nisy nanajara nataonana maro toy ny enina amin'izany. Teo aloha teo ny voafilakevitra ambony tetezamita fa averina ny fanjakana ny tany mirefy 6 hektara 6,20 ara 1% ara ao Nanisana zay lasa ny filateksa koa ankehitriny satria efa miololo ny vahoaka fa efa ho avindreo ny filateksa satria efa misy ao amin'ny trano sy folo tokotokony sy vahoaka amanjatony hitanareo na mazokasionareo retoloa nononany tany io satria amafisina fa taram-panjakana maty ito io tamin'ny taona 1 Desambra nomenase maty anaovana 35 000 zona ho an'ny vahoaka no lasa ny filateksa ankehitriny. Tahaka izany koa miny amin'ny posara tany mpanjakana maty ito natao tsena dia misy mavita titra dia efa saika anala atao anaty tetezamita samy ho azy izay fa trano amanjato mindrava tao anaty tetezamita raha tsy nisy reny fepetra reny tsy verenany reny dia efa nanovatra izay ny ministry ny foto-drafitrasa fampitaovana ary fanajariana ny tany izay miavantana ny domaine ary nomena kopian'io ny filohan'ny repoblika premier ministre ministry ny fitsarana sy ny mpitandro filamenana sisisa ka amin'izao fotoana izao dia efa manameloka daholo ny rehetrarehetra fa tsy resaka politika liza amin'ny akadimbahoaka. Antso nataony ity solombavambahoaka ao anatin'ny taratasy nalefa ho an'ny ministera mpanjakana ity ihany koa ny tokony hanamafisana ny fampiarana ny fanapahan-kevitra tapaka tamin'ny filakevitra ny minisitra ny andro ny 13 Mey 2010 izay mandrara ny fandravana trano. Tsy ahivina fa niezaka nanao fanelanelana nanaraka tamin'ny solombavambahoaka Felix Randriamandimsoa ity solombavambahoaka ity tamin'ny andro 17 Mey teo teny Akadimbahoaka saingy tsy nahasakana ny vaditany sy ny mpitandro filaminana irosa ny fandravana trano izany. Rehefa nandrefy amin'ity antso taratasy ity dia mandeha ihany koa ny fanadihadiana parlementaire mahakasika ireo varotra tamin'ny mpanjakana natao tamin'ny fomba tsy ara-drarina amin'ireo toerana maro eto Madagasikara.